ny fitoriteny to ankiariary ity na ny fampianarana hoentina amintsika amin'ity farany fitoriteny eto ity e momba ny fibebahana amin'Andriamanitra, fibebahana fiverenana amin'Andriamanitra, ary loha hevitra tena mavonja izy ity, tena horisahako amin'ny andinindininy mihitsy, ary mino aho fa ny tompo dia ampahery ianao amin'ny alalan'izany. Ity loha hevitra ity dia fotom-pampianarana ao amin'ny Baiboly, ary fotom-pampianarana manana ny maizy azy, ary tokony hianatra n'ity loha hevitra ity ny mpianatra ny Baiboly rehetra. Ary ho an'ny mpitoroteny na izy na iza fa mandray anjara amin'ny fampitana ny afatr'Andriamanitra dia tokony hafantatra tsara ny momba ny fibebahana, atsakany sy andavany amin'ilay tena maizy azy. Misy teboka roa ao anatin'ity loha hevitra ity no atolotra antsika, ireto izany: ny mazava-dehibe ny fibebahana. Faharoa, ny mafibebahana ny fibebahana, ny tena maizy azy. Ahoana zany atao hoe mibebaka izany? Manahoana zany hoe profo ny fibebahana izany? Izany dia manampy ny tsiraray avy ny tokony ho atao hoe mibebaka. Rehefa mibebaka ianao dia inona ny tokony ho hita aminao ary tokony ho ataonao rehefa hoe mibebaka ianao. Raha misy mo fotoana dia iresaka sombitsombiny aho ny amin'ny fotoana tokony hibebahana. Ireo teboka roa ireo no kasaiko atolotra antsika amin'ity hariva ity. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Efa miteny aminareo aho fa izaho tsy hoe mitory filazantsara fotsiny fa mampianatra ny tenin'Andriamanitra koa. Ary tsy dia maika ny vavaka ho an'ny marary fa hitako ao amin'ny Baiboly fa taorianany toroteny sy ny fampianarana Jesosy vao nanampy ny marary mba ho sitra. Vakitsika ao amin'ny Luka 4:20, ny andininy 7:70, ary mba hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Naniraka ny mpianany hitory filazantsara Jesosy, naniraka azy koa anao mpianatra ny firenena rehetra ary mpianatra ny olona hitandrina izay nandian'Andriamanitra n'izy ireo. Naniraka koa izy ny anaovana batisa izay fa nandray finoana. Ny zavatra hafa koa dia ny fitoriana ny fibebahana sy famelan-keloka amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny firenena rehetra, ary dia natomboka tao Jerosalema izany. Androso arintsika amin'ilay teboka voalohany, ny mazava-dehibe ny fibebahana ho fiverenana amin'Andriamanitra. Loha hevitra lehibe ity fibebahana ity. Ny rahan'ny mpanompon'Andriamanitra izay ny rahan'Andriamanitra rehetra nambara
tamin'ny mpiaino azy izy io. Na ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha, na ireo apôstôly ao amin'ny testamenta vaovao, hitatsika fa ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha elabe tahaka ny mpaminany Isaia, Jeremia, Ezekela dia nitory fibebahana. I Jaona mpanao batisa, Jesosy Kristy, ny apôstôly Petera, Paul sy ny namany dia nitory fibebahana. Ireo nitondra fifohazam-panahy rehetra teo amin'ny tantara-piangonana dia nitory fibebahana, ary izaho koa sy ireo mpiara-miasa amiko dia manao zava-dehibe ny fitoriana ny fibebahana. Izany no lalana masaka hatramin'ny ela ho an'ny mpitori-teny, ka tsy tokony ho ataontsika ambanin-javatra ry mpitori-teny namana ny fitoriana ny fibebahana. Jereo ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 5:7 Isaia ny teny hoe: mitadiavany Jehovah teny mbola hita izy, mitsony anarany teny mbola akaiky izy, oka ny ratsy fanahy afoiny lalany, tsy marina fony heviny, iverina ho amin'ny Jehovah ireny, fa mindra fo amin'izy, eny amela heloka dia mela heloka tokoa izy. Fitoriana fibebahana izany, oka ny ratsy fanahy afoiny lalany, ary ny tsy marina iova hevitra ka foy ny hevi-diso. Ao amin'ny Isaia toko fa 7:1-2 Isaia nampitenen'Andriamanitra hoe: izao ny fiantsonao fa azo atao malemy, asandrato tahaka ny anjomara ny feonao, ambarao amin'ny oloko ny fahotany, amin'ny taranaky Jakoba ny elony. Fa izao Jehova dia mbola ho tadiaviny ihany. Fa maninona no anaovana antsoavo ambara amin'ny olona ny fahotany sy ny elony, mba hitomana azy hibebaka. Ao amin'ny Jeremia toko fa 5:3-2-10 indrindra ny 5:10 dia izao no voasoratra hoe: ny olon'Andriamanitra, zay tena ny ran'Andriamanitra tokoa, dia nampiaino ny olona ny tenin'Andriamanitra ka mampiala azy amin'ny lalan-dratsiny. Ny rahako taminareo tokoa ny mpaminany mpanomboko rehetra, ny fomaraina koa aho ka naniraka azy anao hoe: samy miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo ankehitriny, amboary tsara ny ataonareo, ary aza manaraka Andriamanitra fanompo azy. Naniraka ny mpaminany ny Andriamanitra, nifoazany maraina ireny, dia niranona kany amin'ny olona, ary izao no afatra: samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy, samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy. Ao amin'ny Jeremia toko fa 3:20 niresaka ny amin'ireo mpaminany tsy manao ny sitrapo ny Andriamanitra, fa raha mpaminanyko marina ireo izy, dia nampiala ny oloko tamin'ny fahotany. Izany no ahafantaranao ny tena mpitoriteny marina manao sitrapon'Andriamanitra sy ny mpitoriteny izay nanendry tena fotsiny fa tsy tena manana ny tenin'Andriamanitra. Manginy izy tsy miresaka ny amin'ny fahotana, ary tsy sany nitory izany satria ny tenany aza mpanota ihany koa.
fafahana anao ampanantena iny nefa ny tena ny asa andevozon'ny falitona tsy afaka mitory fahamasinana izy satria aza izy tsy manombo ny faniriny nofony sy ny filamy nofony. Maro ny mpaminany santoka efa eto amin'izao tontolo izao. Mitandrema ianareo fa andreo vao fitaky ny mpaminany santoka hoy Jesosy izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny ambody motoy izy. Ny voany no afantaranareo ny azo. Izao no afantaranao fa olona ny ran'Andriamanitra izay miteny aminao manambara aminao ny fahotanao izy, manome fampitandremana anao ny amin'ny hotanao izy, ary mitaonanao izy hiala amin'ny lalan-dratsinao. Amin'ny Ezekela 7:7-8, Ezekela 7:7-1, hitatsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe mibeba mitodia aoka iambo ny fahotana. Mibeba ka mitodi hiala amin'ny fahatotsonareo rehetra dia tsy ho fandringanana anareo ny heloka, ary io afaka aminareo ny fahatotsonareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo fa nahoana no teo faty ianareo ry taranak'Isiraely, fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mitodi ianareo mba ho velona. Ao amin'ny Ezekela 7:7-8, raha velona koa hoy Jehovah tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ialany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miela amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa no teo faty ianareo? Hitanao fa ity lehilahin'Andriamanitra Ezekela izay natsoin'Andriamanitra anao ny asany mpitily, hitsoka trompetra, anao fanairana satria misy loza ho avy anjony imponina. Manendry ianao ho mpitily aho i Andriamanitra ary oka ianao a hitsoka ny trompetra. Za ahatonga loza amin'ny tany, koa raha ohatra ianao tsy mitsoka ny trompetra fanairana dia tsy hanapo ny loza ho avy ireo olona ireo, dia isy fahafatesana ho azy dia ho adiniko aminao ny rahany. Izany no saritsariny ilay endrika n'ilay asa fanompoana nomena ataony mpaminany Ezekela tamin'ny fotoana navelomany. Nambarany nazavainy Tompo, raha mahita ny ratsy fanahy ianao ka tsy manome fampitandremana azy fa ampiboza azy ny fahotany, manginy ianao fa tsy miteny aminy, dia ho faty amin'ny elony izy fa ny rany adiniko aminao. Raha mahita ny marina ianao ny ala tamin'ny fahamarinana, mahita ho kristianina ny verin-dalana, ny ova fivavahana hafa izay mandaha ny Kristy ary tsy mino ny Kristy ho Andriamanitra, kanefa ianao tsy miteny aminy, dia ho faty amin'ny elony izy fa ny rany adiniko aminao. Noho izany re Ezekela, oka ianao hiteny na iaino izy na tsy iaino, teneno aminy fa raha velona koa Jehovah Andriamanitra reo dia tsy sitra ny hafatesany ratsy fanahy ao amin'ny lalan-dratsiny na ao amin'ny fahotany, fa mba ialany amin'ny lalan-dratsiny mba ho velona izy. Ireo mpaminany rehetra dia samy mitory fibebana avokoa. Joel moa dia niteny manao hoe miverena amin'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina. Aza ny fitafianareo no triatriarina fa oka ny fonareo no triatriarinareo. Oka hitomany ny mpisorona mpitondra fivavahana hivavaka, anao fifonana, entrao ny olonao Jehovah ho. Ao amin'ny testamenta vaovao dia nitsangana
lay lehilahy atao i John mpanao batisa iraka ampilo lalana an Jesosy Kristy mpaminany ny avy indrindra anamboatra ny lalan'ny tompo apody ny fony ray ho amin'ny zanaka ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina. Io lehilahy io rehefa nanao ny fitoriteny satria tonga tamin'ny tany enefitra ny tenin'Andriamanitra dia ny loapeo ka ny teny nanao hoe mibeba ianareo fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Matitiko 7:1 Comment moi je vois mendrika ny fibebahana ianareo 9 Ary iny rehefa mipetraka eo amin'ny fotony azo sady ny famaky koa ny azo rehetra izay tsy mamoa tsara dia ho kapaina ka tsy peo anatin'ny afo. 9 Izaho tokoa dia manao batisa amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Itory fibebahana i John ary hitantsika tsara ny toriteny izay nataony ao amin'ny bokin'ny Luka 2:3. Izao no nanambaran'ny tenany araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany manao hoe misy feo miantso mafy any anefitra amoaro ny lalan'i Jehovah Tompo ataovy mahitsy ny lalakalehany ny losa rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry ary ny miolakolaka ahitsy ary ny lalana mitontoana ho amarinina ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy izay niainy toriteny mba ataony batisa ry taranaky ny mena rano iza nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy como mazo voamendrika ny fibebahana ko aza manao anakapo hoe manana amin'ny Abrahama ho rainay izay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. 9 Ary ny vahoaka nanontany an'i John inona ary no ataonay dia namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa oka nome ho an'ny tsy manana ary izay manan-kanina oka anao toy izany koa. Dia nanantona ny mpamorehetra mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay ary hoy izy tamin'izy ireo aza mampandoha mihoatra no izay no tendrena alainareo ary miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe inona kosa no ataonay dia hoy izy taminy aza mitoto foana amin'ny olona aza mepangalainga fa meniana amin'ny karamanareo. Nitory fibebahana izy nitondra hafatra ambany tsy ny olona ny fiainany na mpiala ny olona tamin'ny fitiavan-teny izy nitona ny olona itiany namany izy amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalakalehany totofo ny loasa ahetreo ny tendrombohitra sy ny avoana ny molakolaka rehetra amariny manaova fandaminana ny fiainanao dia ahita ny famonjen'Andriamanitra ianao. Milony ahitanao ny famonjen'Andriamanitra dia tsy maintsy mandamina ny fiainanao ianao. Milony andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra dia tsy maintsy manadio ny tananao ianao. Milony ampiasainao ny lovia na ny vilia isakafoananao dia tsy maintsy diovinao aloha izany. Milony itahian'Andriamanitra anao dia tsy maintsy mibebaka amin'ny fahotanao rehetra ianao. Aza manam-po, aza manantena, azo fitahiana avy amin'Andriamanitra raha mikikitra amin'ny fahotana ianao. Efa nambarako taminao omaly fa ny heloka sy ny fahotana dia hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ary mampiafina ny tavany misakana ny sotso ho azonao.